miarabantsika rehetra tratrany androany dia zavatra kely ny tiako zaraina izay nampianarin' Jesosy anahy satria za mpianatra dia zavatra hita amin'izao tena surtout ho an'ny tanora le afatra surtout maro ny tanora ato za mbola mahita hoe misy zatovo ato mbola misy ao anatin'ny atamorana tsara mihitsy raha miteny aho ohatra aminareo hoe ohatra mahay be ny mpitondra antsika misy olona mahay be ao amin'ny fanjakanao mahay mampandroso firenena dia inanao avalinareo to dia fantatro no avalinareo tsy marina zany satria mahita an'ilay zava-misy nareo raha miteny aho hoe misy expert comptable mahay be ao mitondra antsika dia ozy izy nareo aizy zany dia Jesosy manome an'izay mihitsy ato anatiko hoe misy tena zanako ve eto amin'ity Madagasikara ity dia ohatrany tsisy satria tsy mahita an'ilay voa izy tsy mahita an'ilay votediavina izy nefa fantatsika fa hoe eo ampoditry ny azo izy izy mifamaky dia efa maiky Jesosy maiky te azo voa Jesosy tsika nefa tsy mety mamoa maheno zavatra be da be tsika me mitombo zao za zao mahita hoe me mitombo ny isan'ny olona ato tamin'ny herin'atsy ty aho tany an-trano dia rehefa tany an-trano maheno ao an-trano dia maheno misy mivavaka ary badabadaba teny amin'ny teny tsy fantatra misy ery ny FJKM ery ny katolika ery fa le vokatra any aminay ihany anisan'ny tena tanàna tena hoe miova ao amin'ny faratsiana ao Ambohipo Ambolokandrina hitanao mihitsy hoe Sodoma sy Gomora me maizina fitafiana tena mitanjaka ny olona me mangalatra mety tena mety vola mpiavinavina mpandoka tenin'Andriamanitra zany dia hozy ianao aiza le kristianina matory le kristianina tenin'Andriamanitra koa zany matoritsika tsy te hamoatsika miaraka amin'i Jesosy ny zavatra anankiroa efa miaraka dia mamoa foana anisan'ny responsabilité anao rehefa miaraka amin'ny zavatra hafa misy zavatra anankiroa dia manaiky mamoa ianao tahaka ny mpivady rehefa miaraka amin'ny mpivady dia misy vo teraka izy avy eo fa indraindray ianao irresponsable dia tsy te hiteraka ianao ohatra nefa ianao manambady zavatra tsy ao anatin'ny fiainana tamorana misy an'izany hoe manao miaraka amin'ny olona nefa tsy te hiteraka tena tsy haiko hoe ahoana hoe aizintsika izao hoe simba ny fiangonana simba tena maloto ao resaka tamin'ny tanora maly tanora fa tena tsy ampy le fanabeazany fitoriana filazantsara tokony ampianarina ny tanora ny ray aman-dreny lasa ohatrany hoe miteny ray aman-dreny iza moa zany ho iteny ray aman-dreny za tena mbola tsy haiko fa lasa ohatrany hoe tsy maintsy miteny satria ny adala indrindra amin'izao tontolo izao izy lasa mitsangana tsy manabe ny ray aman-dreny mialatsiny zany hitantsika maso ange zany hitantsika maso firy isan-jaton'ny tovolahy zao mifoka sigara any amin'ny lycée firy isan-jaton'ny zazavavy zao nefa mampiarapiaraka eny nefa zanaka kristianina ono zay zavatra eny tena tiako zaraina ary mamay ten'Andriamanitra ao amin'ny 1 Timothée 4 za sy ny fitadidiako aoka tsisy olona anao tsinotsinona ny atana fa sakeza raiky any zay fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny fitondrateny fitiavana finoana fahadiovana firy ny tena zanak'Andriamanitra fianarana ho an'ny mino amintsika sady gobogobona eny fotsiny fianarana ho an'ny mino ve ianao amin'ny fitondrantenanao sady fitenenan-dratsy an'Andriamanitra rehefa mandeha eny amin'ny fiarahamonina eny tena Jesosy mampianatra be da be mihitsy hoe rehefa mandeha ianao eny amin'ny tanora eny dia inona ny zavatra miampita amin'ilay tanora za tena milaza aminao fa raha misy an'izay afo zao ianao raha misy an'izay afo zay ao anatinao tena mainy tanora tena misy fiovana fa tsy mandeha ianao miteny ianao mitory ianao tsisy zavatra miova
fokasigara ihany ny olona sotrotoka ihany ny olona jangajanga ihany ny olona kisipasipa ihany ny olona za mla zanao tsisy afo zany tokony misy impacte le zavatra ny anatinao tsika ary mahita le rehefa misy jeux olympique le mitondra afo iny tsy haiko hoe inona ny symbole n'iny am'zareo za tsy de lina loatra am'ireny koa le mitondra afo de mipitapita nefa ianao manana an'izay afo zay ao anatinao de tokony zarainao amin'olona tsy ho atsika mihitsy le teny ho atsika mihitsy le teny misy responsabilité be atsika tsy miteny ianao hoe zareo kristiana any amin'ny fiangonandehibe zany na any am'zareo kristiana any am'zandriny sasany tsika ho atsika le teny tsika kamo amo nisy fotoana nandalo teo amin'ny ndraylady nandalo teo amin'ny andohan'ny nalakely de mahita an'le olona be da be milahatra ao am'reo rex rits de miteny ianao hoay zany fitafin'ny olona raha mba reny zao no mena raha mba reny zao mahay mizara mahay manome de ianao ailika ao any amin'ny olona foana le responsabilité mahantra ny gasy satria ty tena ny olona fa ianao tsy haiko nazo nareo tiako lazaina ny hira tao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara teo atsimo Mahamasina taloha nanao solo tao tsara be zany fiangonana zany ohatran'ny palasy eo piteo nefa misy dabapako misy dimy mianaka zay ao hatram'izao inona natao mety miteny fotsiny aho hoe tsy manao inona le hevitrika fa inona nataoko ho atsika le teny aza ilika any amin'ny hafa le izy raha miteny ianao hoe ny zanaky ny zareo zany ny manao kisipasipy zany sady tena miteny anareo dinio kely fotsiny afaka 20 taona raha be indrindra tena sarotra ny mahita vehivavy madio lehilahy endry am'izao rehefa sarotra hoe manana an' Jesosy izy nareo hoe tsy marina zany fa fanerasera amin'ny tanora be da be dia fantatro tsara hoe hatraizany impacte an'le asany devoly ao am-piangonana mihitsy izy miafikafina ao anatin'le groupe reny ao mihitsy izy miafikafina ao izy manao zavatra tahaka ny marina nefa ny tena mila hitsy mila fanitsintsika rehefa manitsy ianao tokony ianao aloha ny miaina azy voalohany Mosesy rehefa anitsy izy nahita Egyptianina izy na mikapoka Hebreo de nataon'inona le Egyptianina vonoiny de nasitry ny tanaty fasika de rehefa am'izay nisy Hebreo anankiroa niady de niteny izy nananatra izy zany fa maninona nareo fanao an'izao de ozy izy le Hebreo iza no nifidy anao anapaka sy hitsara ho mpanapaka sy mpitsara anay ozy izy sa ho vononao tahaka an'le nanaovanao an'le Egyptianina iny koa ozy izy ianao zany raha vao tsy miaina anaty famasinana aza miteny olona hoe miaina anaty famasinana iaina aloha famasinana zany de tenenina mihitsy hoe rehefa masina ianao de voatokana ny fiangonan'i Jesosy sy ny famasinana tsy misaraka tena hoe rehefa masina ianao de fiangonan'i Jesosy ho azy masina amin'le tokony ho izy tsy mila etsona ny anarana mena anarana hoe tsy haiko misy dénomination fa rehefa masina ianao ohatran'ny raha mandakozia misy siramamy de miantso vitsika ho azy iny fa tsy mila invitation de ohatr'izany le izy famasinana zany tsy misaraka rehefa zanak'Andriamanitra ny fiangonana ianao tokony ao amin'ny famasinana foana zavatra anankiray koa iainantsika de zao indraindray tsika tenina azoko mihitsy hoe tenenina foana hoe mamoaza tsy tsara mibe ravina fa ilaina ny ravina Jakoba toko voalohany 7:20 haitsika tsara angamba teny io
izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray ny mamangy ny kambotsy sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny tena tsy sipentipentina avy amin'izao tontolo zao. Le miaro ny tena tsy sipentipentina avy amin'izao tontolo zao a io ny atao hoe famasinana ihany io. Famasinana ihany io. Fa indraindray tsika ohatrany hoe teny foana hoe mamoa tsy manana équilibre mihitsy tsika. Mila manana izay équilibre zay tsika. Tena hoe sady mbola tsy nahita hoe azo a misy voaniny a nefa tsy ary misy raviny. Misy raviny izy, raha tsisy raviny izy amin'ilay izy mamoa iny, misy fotoana izy misy raviny. Misy processus zay mihitsy rehefa mamboly, za moa mpamboly. Hoe rehefa be raviny ianao a dia asiana ny atao hoe effeuillage. Asorona ny ravina sasany fa be loatra dia laniny ravina sasany iny daholo a le tokony hamoa kely eo. Zany zavatra zany a ianarantsika ao amin'i Jesosy zany. Zay mampianatra antsika, mianatra. Ny fiovana rehefa mandray Jesosy ianao a tsy eo eo. Rehefa nandray Jesosy ianao a matoa ianao tsy teo dia efa ny hoe enlevé, misy antony zay. Mbola amboarina aloha ianao ray, mbola amboarina ianao a volavolaina ianao mba ho tonga amin'ilay hoe fahatanterahana rehefa ho avy izy. Fa ny ray koa apita an'ilay hafa ao anatinao amin'ny olona hafa ianao. Raha tsy zay ianao enlevé ihany. Mila mipita zany le filazantsara e. Azako bonina, le famasinana, zarao, ampianarina, tanora, sipasipa. Tena teny mihitsy Jesosy, tsy miaraka nareo, tsy miaraka nareo, tsy fantatra mihitsy. Miaraka nareo. Tena ny vehivavy na ny lehilahy tsy voatery miray fandriana vao maloto. Tena hoe miaina tao anatin'ny groupy na filazantsara hoe groupe évangélique mpihirahira ara-pilazantsara nahitako zavatra be da be. Chef de chœur ny chorale nisy anahy nivatoko tao anatiny niaina zany hoe kisipasipy zany zay. Tena zakao hoe tsy ara baiboly, tsy mety. Rehefa manana an'i Jesosy ianao a dia manana Jesosy le olona anankiray dia miandry aloha dia rehefa vonona amin'ny fotoana rehetrarehetra dia mandeha eo foana ny processus ataony raharaha fa tsy miarakaraka eny maloto ny saina impur mitsiriny ny eritreritra ratsy rehefa ela miaraka eny. Tsy haiko na misy afaka amin'ny contesté an'izay nareo tsy marina zany lova. Tena miteny mihitsy Jesosy oka le kisipasipa miaraka ianao dia ajanony mihitsy aloha. Zanak'Andriamanitra koa tsy natao hiaraka amin'izao tontolo izao. Tsy natao hiaraka amin'izao. Efa teneniny eto foana zany a. Efa teneniny eto foana fa hamafisina amin'ny lafiny rehetra na ara-pitiavana na amin'ny resaka afara tsy miaraka. Tonga dia fampitehana, safodrano. Ao anaty baiboly amin'ny Genesis misy an'izay hoe rehefa niamary ny olona ny betsaka izy ary amin'ny Genesis ary dia hitan'ny zanak'Andriamanitra fa tsara ny zanakavavan'ny tety ambony tany. Dia izy nakavady azy. Inona ny vokany? Safodrano. Zanak'Israely efa nitenenina hoe tsy mahazo maka firenena hafa rehefa nambady. Dia ny faravavy izy Jakoba nanana zanakavavy dia nifanerasera tamin'ny firenena hafa zareo. Dia lasa resaka lasa raha nandrika mihitsy ny raha taorianan'izay. Entina ilazana tsy miaraka ny zanak'Andriamanitra sy ny tsy zanak'Andriamanitra. Ary ianao tena nangatana mihitsy hoe mila manana esprit de discernement. Tena mila manana fanahy mahafantatra hoe inona zany sitrapon'Andriamanitra ve zany. Rehefa miaraka amin'i Jesosy nge tena kapakapaina tsikelikely e. Tena mekely, tena hitanao ohatra metery ihany zany lalana miditra ao an-danitra zany a. Efa tery izy teo dia mbola tery ihany. Zay mihitsy ve le izy? Fa tena zay mihitsy le izy. Metery. Tena tery. Efa mieritreritra ianao hoe efa mba miaina ao anatin'izany. Famasinana zany a. Efa mba mahamasina dia tonga ao anatin'ny avinaviny ianao. Tsy mianatra tahaka nataon'ny Paoly hoe manao tokony toy ny mbola tsy nahazo, tsy mbola tena hoe ianao zany rehefa miaraka amin'i Jesosy dia mianatra foana. Zay mahatonga antsika hoe mpianatra.
nianatra mpianatra mandeha tsikelikely eny dia miala ny avinavina miala ny tsy fitiavana miala ny fialonana miala ny fanavakavahana na arabolikotra na tsy haiko hoe inona misy an'izany manko rehefa hanambady ny zanakao dia tsika tsy maka raha tsy le olona mitovy amintsika marina zany le zanak'Andriamanitra mitovy amintsika ny tokony alainao fa raha resaka volikotra tsia mbola misy manao an'izany nefa tsika kristiana misy ambony misy ambany misy andrina misy tsy andrina ao amin'ny Kristy rehefa ao amin'ny Kristy tsisy an'izany intsony dia tena hoe famasinana iainana famasinana ry tanora tena ho fianarana ho an'ny mino za zao raha zaiko anareo za mividy sigara dia tsy mino nareo vidy sigara zao fa nareo manontany hoe inona ny ividianako sigara tsy manontany nareo fa za mividy sigara fa anaovako fanafody ny zavatra mboleko fa tsisy te halala mihitsy zany raha misy mahita anahy mividy sigara hoe vidy sigara lova tsy mividy sigara io masonao zany mba tsy hana fotoana tiako lazaina hoe tandremo ny fihetsika eny an-dalana eny amin'izay misy anareo any ry tanora tandremo tsy mpivady nareo fa mpitatatata eny amin'ny lalana eny iza ny nampianatra an'izany tsy biblika izany zay tao anatin'izany zay dia rehefa tsy mety ve dia tsy hovany tena hoe fahamasinana mandeha dia miditra tsy lalala kokoa fahamasinana raha aman-dreny tezaho tsara ny zanaka responsabilité atsika io tsy hoe zanako ihany fa ny ankizy rehefa alefan'i Jesosy eo aminao iny ankizy dia ianao koa tokony mampianatra azy hoe zao ny atao hoe mpianatra Jesosy fa misy ny hoe ny anahy ihany ianao anie ao anaty fiarahamonina alefanao any am-pianarana ny zaza misy monde hafa any ny toe-tsaina tokony hananantsika kristiana zany eto aza manao mihitsy hoe eto dia ohatrany hoe ahoana nazavana an'izany tsy zany arovako ny zanako ny arovako ny fianakaviako ny arovako fa tena tokony misy fiovana amin'ny rehetrarehetra tena tsy mitarika anao hoe ahoana re zany hoe taki fiovana fa ny fanahy masina ihany mampiteny anao an'io tao anaty bus tamin'ny lakamisy nandeha bus dia nahita zavatra ohatr' izao hoe efa misisika be le olona efa milahatra be zay dia za tsara toerana tsara dia nisisika le olona dia nasisika le receveur atao daholo ny olona dia naseny nitsangana daholo iny ampovoany iny dia fampitotodika ao izy dia niditra tao fa niditra dia nandeha dia efa misy polisy dia hoe mipetrahanareo mipetraka efa misy polisy ray zay izy mihitsy mampisisika azy eo asesio e sisika le izy tonga re polisy ray indray mipetrahanareo dia miteny amin'ny polisy izy ka zay nge asian'le polisy arivo izy raha manao an'izany tonga saina ihany zany le receveur tsy mety ny ataony tsy manara-dalàna izy dia nandeha tonga teny elaela dia tsy haiko ny tsy hiteny honoary receveur azafady sao dia mba tsy mety ny ataonareo sao dia mba tokony hianatra ny asanareo kely nareo fatapatatra hoe alohan'ny hiteny an'io dia fantatra hoe zavatra farafa kely ny opany azo anahy nefa ny ahoana le fandraisanao andraikitra amin'ny zavatra ohatr' izany mihitsy ny ilaina amin'izao tsy hoe kristianina ianao dia amin'ny lafiny resaka zavatra ra-panahy ihany no idiranao fa tena amin'ny fiainana rehetrarehetra tokony ho modely ianao olona tsy manan-tsiny ianao tsy miteny ratsy tsy mampiteny ratsy olona ianao fa tsy hoe iny za tena zany mihitsy rehefa nandray Jesosy miavinavina ihany nisy fotoana zaran'izay teto dia mety nisy ny teny hoe zany ve dia fa ao anatin'ny fiarahana amin'i Jesosy dia miala tsikelikely mianatra ianao miarahaba olona dia mbola misy miteny ihany dia mianatra ianao tena hoe fiarahamonina na nizaniza manenjika nizaniza tsy tia
tena hoe mianatra tian'le manenjika tsika koa raha enjehana dia tokony enjehana noho ny amin' Jesosy ihany fa tsy noho ny amin'ny karakteratsika noho ny amin'ny toetratsika tsy mety tsy hoe minao anatin'ny hafanampotsika dia miteny dia mianatra mpianarin' Jesosy tsy kelikely mivomako izao Genesis 2:5 7 ary nampanirin' Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny azo rehetra izay mateza sady tsara ho fihinana. Raha ery ambony nareo mijery eo amin'ny toko voalohany andininy 29 dia mahita nareo hoe misy resaka vo be da be ao azo rehetra izay misy vo sady manintsambo fihinana ho anareo. Important be ny vo mateza sady ho fihinana. Ianao rehefa misy vo dia mahafinaritra ny olona mijery anao. Tena lazaina foana tsika fiangonana ambassadeur an' Jesosy zany rehefa mandeha fotsiny ao tsy miteny ianao tsy mila misy baiboly eny an-tananao dia tatata beba Jesosy ho avy misy fotoana asain' Jesosy miteny an'izany ianao fa misy fotoana présence anao fotsiny ka manokana any iainako joroko vavolombelona misy tena hoe mihaona amin'ny olona ianao dia olona tsy an' Jesosy dia efa bloqueny daholo io lalana rehetrarehetra io hozy izy za aloha le miteniteny any katolika ireny tsy tiako mihitsy le tsy tiatia amin'ny Maso Maria ireny tsy tiako mihitsy le tsy tiany daholo le zavatra eritreretina hoe ahitsy any aminy hozy ahoana ary zany efa bloqué zany lalako fa tsy zany fitondran-tena fitiavana famiram-panahy faharetana fiadana hita daholo ary reo dia voly manana an'ireo vo amin'ny an'ireo dia voly manana zany fitiavana zany hozy izy za hozy izy ny fitiavana amiko définisseny ny fitiavana rehefa mamenao dia mamea tia mifamaly ny fitiavana hozy izy hozy hoe tsy zano any fitiavana amiko na tsy amin'ny ary ianao omeko foa zay le ampianarin' Jesosy. Vo io rehefa hitan'ny olona eny aminao tsy mila miteny Jesosy be da be ianao tsy mila fa miteny ny olona hoay ary toa miovy zay fa nyzaraiko teto ary toa miovy izy nefa olona dia farany mpiavinavana miovy izy ao an-trano aloha ny fanombohany Jerosalema zay Jodea Samaria hatrany amin'ny farany tany ndraindray ao an-trano tsy miova akory ianao maimay tory eny amin'ny arabe ny ao an-trano ny mpanahy mahita hoe kizitina be ianao ny mpanahy salama mahita hoe kizitina be ianao misy zavatra tokony reglena be da be ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy aza maimay mihitsy hoe andeha rafitra ao an-trano aloha dia hovay zay tokony hovaina ndraindray tsika tena malaina nge Jesosy hoarina amin'ny potier ao anaty baiboly mpanamboatra po dia rehefa processus na fanamboarana po ny antanan-tohatra rehefa manamboatra po ianao be da be alaina aloha le tanimanga any amin'ny sahany dia amainina rehefa mainina iny dia vakina dia sivanina dia misy isan-karazana zany tsy tanisa aminareo eto fa manjary mampianatra reo manamboatra po fa tena hoe be da be ary raha iny misy vato kely tafiditra ao anatiny rehefa dorana iny dia mipasaka dia Jesosy tsy te hampasaka anao aingana fa alefany tsikelikely le izy amin'le mafy mihitsy mbola tsy vovolavola ianao dia volavolainy foana dia ianao nefa tsy mataty an'iny tsy mataty misy olona zao ohatrany hoe tsy mahandry izy raha amin'ny lafiny rehetra na amin'ny lafiny fitiavana ary tanora tsy mahandry ianao efa tonga ny fotoana mahita ny olona fampitatatatana eny an-dalana ianao tonga ny fotoana hozy izy ianao raha tsy Jesosy mihitsy manome an'le fotoana tena hoe le communion amin'i Jesosy zany mahafinaritra be dia ianao mihitsy izy hoe miresaka za tamin'ny voalohany rehefa mandeha za
misy pasteur manko resaka de ozy izy rehefa nresaka teo de ozy ianao nga ozy izy efa nahitany Jesosy za ozy izy efa mahafantatra olona nahitany Jesosy de nao izy tsara miresaka aminy aleoko miresaka amin'ny Jesosy ianao amiko anao ny adresy Facebook raha te resaka aminy ianao tsy manao Facebook zany ntsony aho tena hoe tsy kelikely sambatra koa izy izy le tsy nahita nefa mino ny olona mahita fa zavatra hafa tantarainy aminao nganongano fa ianao tsy mahita za mbola tsy ary nahita an' Jesosy lavitra ohatrany hoe tsy ohatran'ny sasany za tena olona calcul be miandry miracle foana fa tsy nomeny a fa tsy tazomiko foana ny teniny de miandry anazy farany sa zany tokony tenenina zay ngambany tokony tenenina de manaza rerany voninahitra de mitombo tanora surtout avatra ho an'ny tanora foana fahamasinana io zany tena hoe mandalo ny atandroana vanimpotoana mandalo ao manko ny tena hoe tsara tarehy indrindra ianao matanjaka indrindra ianao mahay indrindra ianao tena misy antenne hafa mihitsy rehefa ao anatin'ny atandroana de iny nefany iny zavatra tsara rehetrarehetra iny no atolotra ho an' Jesosy izany Jesosy tsy haiko Jesosy za tsy Jesosy fa gaga raha tsy taitra amin'izany Jesosy tena tsisy fiderana tsara lavitra mihoatra an'izany hoe tena ny zavatra tena tsara indrindra aminao no atolotra ao an' Jesosy ny fahadiovanao ny fatanoranao rehetrarehetra raha ohatrany hoe miaina tamin'ny zavatra tsy mety ianao miala tao fa Jesosy mirestore foana Jesosy raha koa fa ny atsarany foana ianao zay zao nge olona ratsy fatiny olona mihitsy tsy tia ny vatiko moa miteny an'izany fatiny olona mihitsy tao anatiny tena fijangajangana tanteraka mody hoe principany tsy arana vehivavy principany tsy foana sigara satria maimbo mivava principany tsy sosotrona toka satria mangidy ny toka fa tena ratsy lavitra no misotro toka ratsy lavitra no mifoka sigara ratsy lavitra ratsy de ozy ianao hoe ahoana ny atandrorana zany tena mila rehefa nareo sao tena manana misy be da be ny tanora eto manana tena hoe ahoana tena hoe tenenina zany maheno an'izany teny zany tena tazomainky an'izany teny zany sambory fa tena mandahaly fotsiny io rehefa lebebe anao de manomboka miketrina lasa ny volo fotsy lasa tsy atsony saina lasa mevery fitady nefa amin'iny ianao tsy mitovy am'le antenne anao tam'le anao jeune tsony amin'le jeune ianao mbola afaka mandehandeha mitory naiza mbola afaka manao zavatra be da be fa rehefa lehibe ianao efa limité de zay le izy hoe ry tanora tena hoe omeo an' Jesosy ny atanoranao hoe zay tanora mbola tsy an' Jesosy na efa an' Jesosy ianao fa mbola misy zavatra be da be eo amin'ny fiainanao tokony ahintsana maneke amboarin'i Jesosy tsikelikely be da be ny zavatra tokony ahintsana tena be da be na ny teny sarotra nge reto mijoro amin'izao hoe na miteny ray mandrehin'ny olona fotsiny hoe ohatrany tsy mety le ianao zany mbola matikena maso ohatrany tsy mety le fanabeazantsika ohatrany tsy mety ny ampianarana ny ankizy hoe mifanorokoroka eny an-dalana na de efa vita fiancé ary tsy fianarana ho an'ny mino zany princesse na prince misy zavatra tandrovana be mbola misy prince tsy haiko mbola misy prince raha manao zavatra fotsiny de fa ireny ny paparazzi fa tonga de mamoaka gazety nanao an'izao de zavatra tsisy dikany ary misy zavatra tandrovanao famasinanao tsy ampiteny ratsy olona atonga anao fianarana ianao mila manimanitra Jesosy vao mandeha anao de manimanitra tsy za zay olo zay mianatra zay olo zay mila manimanitra Jesosy ianao vao mandeha
dia zay fa tapitra angamba ny fotoana ny menahy dia ho an'i jesosy iray ihany ny voninahitra